Raba indray ary ho an'ny tamty amin'ny 10 ariva dia tany ho any amin'ny 470 kilometatra avaratra somary avaratra andrefan'ny Teko indray no misy an'ny foibean'ny Sido. Amin'ny ankapobeny raha ataon'ny fandinihana dia niakatra kely ny tanjany satria raha ndrivitra miaraka aminy dia manodidina ny 10 kilometatra isan'ora raha tokony tafiditra kosa dia 900 kilometatra isan'ora. Reto aloha dia raha makasika ny fixahany dia miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora hatrany, zany hoe somary angakaingana zany ny fikasahana ny fixahany. Raha makasika ny filazana kosa makasika ny resaka loza dia mbola mijanona tsisy fivoarana zany fa ao anatin'ny filazana miloko mena hatrany ny faritra Diana ary ny Voemary. Makasika ny loko mavo kosa indray zany hoe loza manambana dia i Bealanana, Antsohia, Analalava, Sambava sy Andapa zany dia mbola ao anatin'izay filazana loza manambana miloko mavo izay. Zay ny vaovao makasika ny Sido faraparana tamin'ny 10 ora teo. Omenantsika indray ny vaovao manaraka afaka ora vitsy.